Nahita hevitra mikarana mandavataona amin'ny velaran-tany midadasika ireto tantsaha miara-miasa amin'ny fandaharana asa mampiroborobo ny fidiram-bola isy an-tokantrano ambanivohitra na PPRR any amin'ny kominina Ampasibe Manantsatrana distrika amin'ny Fenerive Est dia ny fampiarahana ny voly maharitra sy ny voly avitra manaraka teknika. Ho an'Andriamatoa Bezoky Pierre ao amin'ny fokontany Ambatongara dia norakofana voly anarivony fototra ny velaran-tany 8 hektara. Kafe, voasary, letisia, kininon-drano ho an'ny voly maharitra, mangahazo, saonjo, kokombra, mananasy kosa ny voly avitra izay mamokatra haingana sy mampidi-bola malaky. Nampahomby ny asa ny fanohanana ara-teknika sy fitaovana nentin'ny PPRR niaraka tamin'ny mpanolontsaina ara-pambolena. Tsisy filière technique tamin'ny PPRR zay tegna azony eto aminanjy. Dia anovo karaha zao anovo sady tsary foheny aby zegny le position-ny reninek io. Fa ny PPRR nagnatoro hoe anovo zao mba ankamefamefagna le velon-tegna. Mahavelona anareo zay teknika hoentin-jareo zay? Mahavelona, tegna tsara mahavelona zany izy. Ary zao efa tsy ahagna fa tonga dia efa hagnano mandrakizay aho satria le hitanga tombotsoa ka le mbo hitagna mbo lalagna misy pilagny koa mbo tratrarina aminanjy hoe daty karaha zao mbo misy zegny na mbo te hahazo tomobily e. Mandranty fahaizana eto Ambatongara ireo mpikambana sivy anatin'ny fikambanana miray. Miompiompy ihany koa ny tompon-tany eto azahoana zezika ilaina amin'ny fambolena.